toy ny isaky ny alakamisy dia tonga manao aody ao atokantrano ao izay mpiara-miasa eto amin'ny vondron-gazety l'Express de Madagascar sy ny fahitalavitra RTA misaotra anao mampiatrano anay indray atao anatin'ny fandaharana salangalanga androany Maefa Rakoto Malala no miaraka amiko manolotra ny fandaharana salangalanga nio miarabanao Maefa miarabanao aloha miarabany mpieno tokantrano tsirairay iresaka toekareny sika androany iresaka fiarina nanasa Anandriamato Ramanatsoa Randria Mifidimanana izahay filohan'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy na fifipama iaraka iresadresaka sy itafatafa amintsika androany miarabanao Andriamato Ramanatsoa Randria Mifidimanana ary misaotra anao namaly ny fanasanay teto amin'ny fandaharana salangalanga. Miarabanareo dia miaraban'ny mpiaino sy miaraba ihany koa malagasy rehetra nahazo filoha vaovaotsika. Ya, ny fantaniko voalohany angamba Andriamato Ramanatsoa Randria Mifidimanana dia mikasika ny fifipama na fivondronan'ny mpandraraha malagasy betsaka mialatsiny betsaka ny ataontsika hoe vondrona mpandraraha eto Madagasikara azonao fintinina vetivety sy azavaina vetivety amin'ny mpanaraka antsika sy mpijery antsika ve hoe iza mpandraraha avy aiza sy mpandraraha iza no mpikambana ao anatin'ny fifipama. Ny fivondrona mpandraraha malagasy dia miteny zany dia raha tena dika teny zany dia ny fivondronana raha zaraitsika tsara fivondronana mpandraraha malagasy zany hoe rehefa malagasy ianao ka mandraraha dia tokony ho hiditra ao anatin'ny fivondronana fantatrareo tsara fa mivondrona dia ahafahana mandroso mampisy fahombiazana indrindra ka rehefa anankiray ny vina anankiray ny vina dia miray hina zay no atao hoe fahombiazana zay no atao hoe fifipama manana mpikambana eo amin'ny 300 mahery ray eo amin'ny 500 sy 300 eo zany mpikambana izay ataoko fa manana ny asa sy ny commission tsirairay aby amin'ny andraikitra raisy ny mpikambana. Zany hoe mpandraraha malagasy avokoa zany no ao anatin'izy io sa misy mpandraraha vahiny ihany? Misy mpandraraha vahiny ihany eo fa rehefa mampiserasera ny atao hoe ara ekonomia eto amin'ny tanàna dia miaraka amin'ny lalàna atao hoe mitsangana amina statut malagasy izy dia afaka miditra ato amin'ny fifipama. Nareo moa zany mamoy an'le misy fandraisany ve amin'ilay hoe gasy daholo nareo no anatin'le patriotisme économique sa resaka hafa mihitsy no resahanao sa hoe misy fandraisany le izy? Mahatonga le izy hoe malagasy nefa misy teratany vahiny ihany ao anatiny? Ny tena izy anie ny malagasy anie na frantsay na iza na toerana misy azy fandrarana aloha zavatra anankiray mihitsy zay dia izy fa ny malagasy za tsy te hiresaka an'izany hoe patriotisme no resahako eto fa amiko tsy maintsy manana an'izany daholo ny iza n'izy ao anatiny za tsy te hivelatra ao anatin'izay sehatry zay. Indraindray ve nareo amin'ny fifipama mety hoe misy tombotsoa ve zany tsy mifandray loatra amin'ny ohatra eo ny gem ohatra sy misy ny rehetrarehetra sa inona tonga le hevitra tamin'izany miala fa ela nitsangana fifipama efa 7 taona inona tonga le hevitra hoe andao anangana ho antsika gasy mihitsy fa ohatra ny misy zavatra zao aloha ny tena izy raha vao miditra andrany amin'ny gem ianao dia tsy maintsy ho azavaiko mizara tsara inona ny atao hoe gem. Ny GEM des groupements d'entreprise de Madagascar zay misy atao hoe mifédéré manambatra ny groupement kely be dia be ohatrany hoe APB ny banque ny groupement ny pétrolier ny syndicat des industries karazany be dia be izy ao anatiny misy 9 izy raha tsy diso ny fifipama ary reo ao anatin'ny GEM reo dia orinasa ny ankebeazany avy any ivelany misy ihany ny orinasa eto amintsika fa miova daholo tsy tena le tompony tanteraka no mitana ny orinasa ao anatiny fa olona orinasa ngeza be multinational tonga eto Madagasikara dia miova isaky ny 7 taona na 5 taona farafahabetsany ny fitantanana dia ireo no mivondronao dia
arovany gemme zany a no ny atao hoe tombontsoa rehetrarehetra mety ho azony aty amin'ny fifim-pamandray a dia fantatrareo tsara fa hoe mpandrarà ny patron zany hoe ny tompony orinasa no tena misoratra atao anatiny zay ny tena izy tompony orinasa io a rehefa hoe na orinasa lehibe no tantananao ka namanao artisanat ianao ka lehibe na kely afaka miditra azy anao satria ianao ny tompony rehefa tompony ianao zany dia afaka miditra ato tsisy problème tsisy olana mihitsiny raha ohatra koa ianao ohatra hoe na zay nataoko teo hoe na vahiny ary ianao ka voafehanao ny lalàna malagasy afaka miditra ato ianao tsisy olana mihitsy zany hoe manaraka ny lalàna malagasy manaraka ny lalàna malagasy mihitsy ny ary tany amin'ny fananganana ny orinasanao dia malagasy tanteraka ka ianao raha tompony eto amintsika zao ohatra zao raha miteny fotsiny nareo hoe ny épicerie any hoe mpandrarà malagasy ny anany indray ny zavatra tsy azoko hoe le inona ny tombontsoana orinasa ray ohatra matetika mihitsy hoe sady membre ny fifim-pamano membre-na groupement hafa koa groupement sasany na ninona tsy maintsy misy karazam-be be tsy afaka natao hoe federe natao hoe gemme fotsiny tsisy ina zany fizarazarana zany ao anatiny so dia natanjaka kokoa le feo raha izay no fomba fisehoany le marina lazainao araka lazaiko teo ny gemme hafa ny zavatra arovana ny fifim-pamà miaro anao raha ohatra ianao mpandrarà dia miaro anao iarahana zany ny fomba ifampiarovana ny fomba andehanana ao anatina soro-dalana ray le lazaiko teo iray vina miray ina zay mifahombiazana zay fa le izy matoa ny olona miditra ary amin'ny za zao ohatra raha ohatra orinasa anankiray dia hiteny foana hoe za ato amin'ity orinasa tia sady ato no ato ny antony dia zao tsy mety afa-po mihitsiny amin'ny le toetsainan'le hoe te hiaraka aman'olona afahako mahazo bebe kokoa ny traikefa afahako mifampitapita ny atao hoe traikefa mihitsy zay amba le izy dia amin'ny lalana rehetrarehetra tokony ho ale ho aizitsika avy eo ao anatiny dia mahafinaritra kokoa mitovitovy ohatra ny atoko mpihira rehefa mitovy ny feo atao dia tsara ny izy ny resaka ataontsika le resaka hoe fiarovana vina iray le fiarovana ny tiako hoe vina hoe arovana amin'inona le mpandrarà ny tena izy aloha misy ny atao hoe fampianarana ihany koa ao anatin'ny groupement zany hoe formation amin'ny hoe tena fandrarana dia ho aizy ianao dia fantarina ihany koa ny olana misy aminao atory ianao raha ohatra tokony ho atory satria manana olona maromaro tsika afaka mifehy tsara ny atao hoe lalàna ny fandrarana dia hatrany amin'ny lalàna ny hetra sy ny rehetrarehetra any ny atao hoe fiarovana tsy maintsy mianatra an'izany tsy afaka hanao fotsiny ianao hoe andehanao fandrarana dia arakaraky ny tiako eo dia izay anaovako azy misy fomba hianarana azy foana ahafahana mampandroso ny orinasanao ono a miresaka ny sehatry ny fandraransika no resahanao teo ampiarabana ny mpanaraka antsika hoe miarahaba ny malagasy na azo filoha vaovao na azo filoha vaovao mariny sika betsaka ny fanantenana entiny zany le hoe misy filoha vaovao tao arinan'izay 5 taona tsy nananany Madagasikara filoha voafidy zay inona no toetsaina nandraisanareo mpandrarany iny hoe fahazoantsika filoha vaovao iny hoe hiverina amin'ny laoniny amin'izay ny sehatry ny fitantanana ny firenena intsiko le resaka dia tena hoe mitsiry mihitsy n'le fanantenana amin'izao fotoana izao amin'ny fiaton'ny hoe fisalasalana tao anatin'izay fitondrana atao hoe tetezamita izay satria nanome fanantenana ireo anankiroa tao anatin'ny fifaninanana farany tamin'ny iny ty ina no atao hoe fionana antsehatra directa zany tamin'izy rola
izy mirahalahy ho filoam-pirenena dia nampanantena mihitsy izy fa ola ara-pamehana ny fandrarana ary indrindraindrindra ho an'ny malagasy dia zay ngamba tsy afaka hiteny mihitsy zay hoe fa tsy zava-baovao zay raha nyfiloanisy rehetrrehetra teo hoe tsy nteny zay daholy sa hafa mihitsy ve le taony lazany azy sa le contexte mahatonga anareo za aloha dia ohatrany te anadino mihitsiny a ohatrany ahoana le teo aloha rehetrarehetra aloha fa ndao amin'izay aloha hoentina satria tao anaty fahoriana be mihitsy tsika tena mijaly tsika ka zao mety nisy efa solafaka ao tao aloha teo fa andaotsika mba hiaraka hijery hiaraka hijery zavatra vaovao hoe jerena tsisy politika mihitsy nyresahako fa teny malagasy tsara ny vaovao fa andaotsika hiara hijery mihitsy tsika hoe ohatrany ahoana no ampandrosoana ny programme ny zareo ngamba sy ny fomba ianony indrindraindrindra mipandra raha malagasy indrindra le filovavao hoe raha malala fa efa ministra ny tetibola sy ny fitantanam-bola teo aloha efa tadidiko tsara ny fionana voalohany tamin'ny mpandraharaha sy ny ministra ny tetibola tao amin'ny braontao Antaninarenina nisy famatena nangeda be avy eo ohatra ny nangingina le izy io le ministra ny tetibola io zao ny lasa filohan'ny firenena manahoana nareo ve ahoana ny fiovana toetsaina amin'izay manantena zavatra takiny ahoana nareo satria efa teo ihany izy zany aloha teo ka hitanao tsara jereo tsara ny fiovan'ny zany rafitra zany resahanao zany raha ministra izy taloha manana ny olona mibakeo azy izy zao izy hitatana mety hiova ny fijery zay no ataoko hoe za zao dia te hiova fijery mihitsy aloha satria ny zanatohatra rehetrarehetra samy afaka mandalo amin'ny zanatohatra fa rehefa tena hitatana ianao mety ho hafa mihitsy mety hifanipaka ve ngamba tsy dia tena hoe zay aloha fa tsy maintsy ampandroso firenena ianao arakaraka ny fomba hitatana ny volany hoe marina fa mety hoenjany fa ny zavatra dediavintsika zao dia ny fitoniana mihitsy aloha zao ny fitoniana ara-politika mihitsy ny zavatra tena dediavintsika dia mba hahafahana manao n'le hoe fampandrosoana mihitsy ny zavatra rehetrarehetra misy eto amintsika mba tsy mbola hijanonao anaty ady hevitra ihany tsika nisy fotoana ny aona tamin'ny mpandraraha ny candidat rola dia nisy fotoana ihany koa nisy ny ady hevitra ny fanaovandry zareo ny ompana tamin'ny sehatry ny toe-karena raha ny fahitanareo azy tao anatin'izay ady hevitra zay manahoana ny fahitanareo ny programme anasa ny filoha vaovao voafidy raha ny ady hevitra nisy tamin'ireny fotoana ny fampielezakevitra reny nisy grande ligne ve voatananao tena manokana ohatra ba oui ny voalohany aloha ny état de droit ny iny zany firenena tandalana ao anatin'ny fandrarana dia io ny tena hiedina aloha satria voalohany mila fandripahalemanatsika le fandripahalemana tena ho fandripahalemana tsy hijanona fotsiny andrenivohatra fa andeha anko any ambanivohatra toerana rehetrarehetra zany tokony hanana azy faharoan'izay ny zavatra tena fantatro fa hiedin'ny fandrarana amin'izao fotoana zao dia ny tsy famelana an'ity tangazana misy eto amintsika zay ananatsika ary eto amintsika tsy mila farana tsy milininina mihitsy io ny tokony hiedina ary fantatro fa ao anatin'ny programme ny fitondram-panjakana ho avy ny anao ny fambolena ny fiompiana ary ny fanjonoana ho anisan'ny hery tenaiasa te malagasy foana nresahako fa hiezaka ihany a tsy teny ho lasa ohatran'ny politika ihany le izy fa anjaranareo no malala fa zany resaka rehetrarehetra any dia marina daholo ao amin'ny fanatsarana amin'ny fandripahalemana aloha dia tena zavatra anankiray dia ny resaka ihany a le tandalany ny probleman'ny fandraranany amin'izao fotoana zao hoetiko amin'ny teny mahazatra atsika dia hoe ny informel mibetsaka amin'izao fotoana zao ny informel ane betsaka inona ny antony ny informel reny ilana fanjakana tena hoe ametraka n'le hoe tandalana le état de droit mihitsy mba isin'ny rehetrarehetra hiditra amin'ny fomba ara-dalàna
mandoa ny zavatra rehetrarehetra tokony ho alohany izy ao anatin'ny iasany na tsy andoha ary izy fa misy zavatra ifampifehezana ifampitondrana rehefa andray andraikitra hivarotra ianao na anao trano ianao na anao zavatra hafa ianao fa tsy ohatry ny politika moa ny politika afaka tonga dia manao fotsiny zao rehefa mahay mitatatata ianao dia miditra ao anatiny dia zay le izy aniko zany zay zany zao ny tokony ipetrahan'le fa ny fahitanao ny programme nasan'ny filoha vaovao ve nefa ny ataoko amin'ny teny frantsay hoe réaliste ny sosikevitra nomeny tamin'ireny ady hevitra ireny zao ny mpandrara no mamadika amin'ny bainga zay ngamba ny tena teny ny mpitatana dia manamora ny zavatra tokony ho ale ao anatin'ny fomba rehetrarehetra tena manamora facilitateur ny tanjona ilain'ny mpandrara dia ny mpandrara no mitondra azy any amin'ny fitondram-panjakana fanjakana mety manana ny atao hoe priorité ny mpandrara samy teo prioritaire daholo ao anatin'ny zavatra ataony dia samy mitondra ny heviny dia eo amin'izay ny fanjakana no manao raha ny tena izy ny fanjakana mametraka ny fomba ametrahana azy sy andrindrahana azy mba ny mpandrara manao résultat manome valy mahafatrapo ekara ny inona moa zany ny taux de croissance eto amin'ny firenena ekaran'le fampandrosoana mihitsy hiditra any amin'ny vahoaka mihitsy le fampandrosoana fa tsy ho fampandrosoana hoentina anatina kabariny fitondrana fanjakana dia tsy misy manao tsy manaraka akory mpandrara zay ny mahatonga ny tany mandroso amin'izao fotoana zao zay ataontsika hoe pays émergent Vietnam, Thaïlande, Rwanda, Éthiopie zao dia jerenareo tsara fa ny taux de croissance dia 2 chiffres ny antony satria ny ataoko hoe ny fandrarana secteur privé tsy miankina dia henoteny izy no mamadika amin'ny bainga izy no mahafantatra hoe ohatrany ahoana no lalana andehanako ao marina fa isy règle rehefa avy eo zay zavatra zay ny anarana ny anatin'ny groupement zay ny ionana ifaneraserana fa ela ihany zay nareo zay hoe niezaka niantso fanjakana zay tsy mba manana valy tena nareo na hoe fomba fijenareo maninona le fanjakana loatrany tsy miheno mihitsy satria isaky ny misy loi de finance vaovao ohatra dia diso fanantenana foana ny sehatra tsy miankina amin'le fipetra raisinao ina tena mahatonga le fanjakana raha fijerinareo azy hoe tsy mety eto amintsika zany tsy mety miheno an'le sehatra tsy miankina mihitsy le izy gamba ohatrany hoe zay mahavangivangy tikavana any ny fifaran'le izy ny fomba fifaneraserana no afahana manatateraka eo zany le misy le hoe teneniko foana ihany ao anatin'ny tsay le izy hoe mise en application misy an'le atao le hoe relance économique anataonay les plans de relance économique asanareo au courant aminareo les stratégies nationales pour le développement économique amiko io plan io efa noman'ny secteur privé io zany tokony zavatra tonga dia ho apetraka io ohatrany sakafo tonga io dia hoanina tonga dia amenanao io dia mijery izy azotsika roso ty dia ahoana ny fomba hanatanterahana azy ao anatin'ny fomba hanatanterahana azy sy ny fomba hanarahana azy no mazana no misy olana eto amintsika za hiteny hoe eto amintsika satria hitantsika daholo raha ny programme anisan'ny tsara lina ngamba mbola miteny ihany ahako teny eritreritry ny fa za tsy manao politika fa nisy ny atao hoe DSRP nisy ny DCPE dia nisy koa ny map gamba no anisan'ny tsara indrindra
zay nytadidiko tsara zany tao anatin'ny fandrarana ako mampiny tsara indrindra hitatsika nanomboka nandrotsy fa nisy problema le izy moa dia zao izy zao iova tsy fantatro no anarany fa SNRDP moa no SNRD no anarany zao stratégie nationale pour le développement économique io zao ny anarany zao amiko fomba fametrahana azy dia ny fanarahana azy eo ihany zay no ataoko anareo hoe zay mavangavanga ty kavana reo nge ninina mpanao politika ny ny azadino hoe mpanao politika zany hoe ny mpitantana mazana tao anatin'ny fanaovana politika izy dia izy foana mitantana zay tsy maintsy ekeny izy manao azy zay dia asa dedavina ao anatin'le izy fa tsy maintsy mahay miaino atsika izy fa rehefa tsy mahay miaino izy dia misy raha sy diso misy teboka efatra le plan de relance anareo hoe fanamorana ny asan'ny orinasa dia misy point faharoa le tena nahaliana le hoe fanazavana amin'ny teny frantsay moa izy hoe éclaircissement ny règle du jeu ngambany izay na zavatra ohatr'izay inona ny tena azonao velabelarina kely ve le inona le tena hoe règle du jeu avady andrasanareo mazava be mihitsy le izy any programme ane ny plan de développement programme tsisy zavatra hoe finosina hevitra politika mihitsy ao anatiny fa zavatra tonga dia efa mirafitra hoe tokony ho prioritaire mandeha isaky ny ambaratonga c'est tout tsisy zavatra risahana mihitsy akoatran'izay za zany tsy te handany andro tsony mihitsiny ao anatiny fa misy secteur samby olona expert daholo eny nanao azy tao hoe tsy niasa fa tsy niaraka tamin'ny expert dia raha tena te hiditra lalindalina kokoa nareo dia tsy maintsy miandry ny tena famoahana azy satria misy mbola amboarina kely any ao anatiny misy fivoriana matetitetika zay tatoato raha hiditra amina zavatra ataotsika ataoko anaty frankisosina hoe concret kokoa tsika ny resaka zao enao atao mikasika ny hoe ny informel ohatra amin'ny resaka état de droit raha ny fahitanareo azy io matetika no mampikaikaika ny sehatra tsy miankina sy ny mpandraraha raha ny fahitanareo azy hoe mety ho mora amin'ny fitondram-panjakana satria eo foana koa no miteraka olana amintsika ny fampidirana ireny any amin'ny sehatra informel ireny anaraka fitsipika aminareo hoe mora ny mampiditra an'izay secteur informel zay anaraka ny any anaty secteur formel anaraka ny lalàna za aloha tsy teny hoe mora tsy teny hoe mora fa azo atao tsara ary mampirisika mpandraraha zay ao anatin'ny informel hiditra formel ina moa le hoe informel ny informel ane dia tena tsisy zavatra ara-dalàna ntsony mihitsy ny ataony zany hoe na manafatretana izy na eto izy mividy etaneto tsisy zavatra tsisy règle tsisy taratasy tsisy ninona zay mahasoa ny olona sasany koa zay informel dia ny vola miodina tsisy makany amin'ny fanjakana tsisy manara-dalàna mihitsy ao anatiny na rakoto na rabe na rasoa na raketaka tsy mazava ntsony inona ny lalana alehany izy koa dia tiany mihitsy tsy tazana mihitsy ao anatiny nefa izy mangorona ary manana ny arenany tsisy eritreritra zay zavatra zay zany amiko zay ny atao hoe informel ny formel dia ny olona manara-dalàna ary manana marge bénéficiaire tena voatery miteny frantsay kely foana ao anatiny hoe taxable amin'ny etra ahoana no hifaninanan'ireo sy hitsy tsy mitovy mihitsy ty manana vola aloha manana zavatra deklarena ty tsy manana ininina deklarena dia tsy mandeha efa tsy mitsahatra mitombo le andany dia zao amin'le izy mavesatra loatra le etra rehetrarehetra dia mavesatra loatra ka raha tiatsika hiala hiverinao anatin'ny formel ny olona ary zay ny hitako izay no ataoko hoe miandry ray ao anatin'ny fampanantenana ny enonanay mpandraraha satria zay tsy afaka mifaninana tsony zao fa ny informel ve tsy lasa mpanjifanareo any ohatra misehatra misy anao zao ve tsy anisany hoe anisany mpanjifanareo ngeda be le mpanjifa fa tsy maintsy mijery ny firenenao ianao tsy maintsy mijery ianao ohatra ny ahoana ny afahana mampandroso eo foana neny olany fa raha samy anao ny azy ohatr'izay foana
tsy ho ara-dalàna ary tsy androso mihitsy tsika efa ty zany efa toe-tsaina aty amin'ny taona 2 mihitsy tsika efa mihoatra ary tsika zao ny firenena hafa ane zao raha firenena ty afrika ane zao resako nareo teo fotsiny Rwanda sy Ethiopie tsy miresaka nareo ny firenena anglophone ako fa tena de karazana vahaolana tahaka ny ahoana ary natolotrareo zao ohatra hoe oenjehana daholo fa izy informel sa hoasaina mandohetra daholo sa ohatra ny ahoana le mety fiseho nyetretinareo hoe mahazo ny fanjakana zany mahafehan'ireo le informel zany hoe le amiko zany de ny avesara ny etra takina ny etra takina sy ny fametrahana ny fomba iasana ho tsotra de tsotra za zao mahita hoe zany ny anisan'ny ialan'ny olona foana ao anatin'izay koa mba hidirana ao anatin'ny fandrarana ara-dalàna dia omena azy mihitsy ny de efa nyteneniko teo ny fampianarana azy hitantana mihitsy ny orinasa ao anatin'ny tena hoe afaka androso de mitovy daholo ny fomba iarahana ao anatin'le izy fa raha ohatra hoe mbola misy hafa sy hafa azy de mavesatra be koa le vola rehetrarehetra aloha akoatra ny vola amin'ny banky izay banky tsy maintsy iarahan'mpandrarà ny taux d'intérêt rehetrarehetra ao anatiny de tena mavesatra tanteraka amiko tokony editsika zay edin'ny tokony ao anatin'ny resadresaka ifanaovana amin'ny fitondram-panjakana vaovao mihitsy zay anisan'ny ankoatran'izay resaka hoe fametrahana ny état de droit zay dia nolazainao teo ihany koa ny teo amin'le resaka hoe anisan'ny adinareo ihany koa ohatra ny ampiasana ireo taningazana betsaka eto Madagasikara misy eto Madagasikara manana ataoko hoe manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa entina miasa ataoko hoe miasa io tangazana io ve ny mpandrara malagasy amin'izao fotoana izao sa aleo miantso tahaka ny efa saikanisa tamin'ny fotoan'androny sa aleo miantso mpandrara avy any ivelany miasa sy mampiasa izany tany zany mbola voatery anitsy any ao anatin'le izy tena intsy mihitsy ao anatiny hitanareo tsara ny tangazana eto amintsika petrapotsiny sady tsy andrakoto tsy andrabe noho nefa tena dedavina de efa andrakoto andrabe andray le izy ary nefa tsy zavatra miasa io ny ananantsika malagasy tsy miasa amin'ny okorytsika ary tsika tsy mahalala tsy misy mampafantatra mihitsy no hoe inona aby ny azo atao amin'ny tangazana io ny zavatra ataotsika zao de ny hoe mety misy volamena ao nanina de tonga zay vao mirongatra ary zay ohatr'izay ny tokony hanaovana an'io hoe io tangazana io nke azo ambolena fary azo ambolena katsaka zay vao tonga saina ny olona hoe andao ary anao katsaka andao anao mihitsy inona ny marché an'izay azo ondrana reo zavatra io anaovana zavatra be deabe reo ao anatiny rehefa mipetraka zay Madagasikara mantsy de tsisy dikany nomen'Andriamanitra atsika ny tany ngeza be ty afahatsika ao anatiny za mino an'Andriamanitra ary mino fa zavatra napetraka mihitsy hoe anana tangazantsika afahatsika mampivelatra Madagasikara de manondra antsika mambolontsika de ianao ve mieritreritra hoe raha ny zava-nisy tamin'ny zay nahatonga anisany nahatonga ny crise sy roa arivo mety asa ikitikitika n'izay sehatra zay ve le mpitondra vaovao amin'izao hoe resaka tangazana moa tenenanao azy hoe resaka andray any resaka hoe andao ambolena na salan'izany ny fambolenany ohatra aloha tsy afaka mieritreritra fambolena fotsiny tsika raha tsy tonga fanapariahana ny rano ny rano mantsy rehefa tena voapetraka tsika daholo amin'io Madagasikara io surtout any amin'ireny tangazana ireny de sady manala ny atao hoe doro-tanety rehefa feno ny rano tsy mora tsony ny mamono ny doro-tanety
ary rehefa voavoly tsara daholy a dia samy manana ny andraiky ny olona mino a fa afaka mandeha tsara raha miteny ianao hoe nety ve le hoe mbola sa hikitika ve ino moa tsy azoko mihitsy ny maninona ny tsy azo nikitihana tsitako ny tsy azo nikitihana are-pirenena ny tany eto amintsika raha ohatra zao tsika zao ao anatin'ny ohatra zao le hoe sherita na QMM na soalala zay nanaovana ohatrany hoe misy tantara be foana ohatra nge azotsika atao mihitsy nge rasura fa mino fa hijery momba fanaovana fiarahana amin'ireo ny fanjakany satria ny fampandrosoana ny firenenany raha amin'ny zavatra ananantsika ao anatin'ny atao hoe extraction minière extraction minière le fitrandrahana arena ambanin'ny tany io aza tsika zany ohatrany hoe te hoe atsika io marina zany fa aza miaro loatra fotsiny fa ny fomba hirovana azy aloha dia hoe ahoana ny fidirany ny vahiny eto amintsika zay ny tokony ho fehezintsika zao hoe raha 100% ny société hidirany eto ny 35% zany hoe ny terre bloquant mijanona hoantsika malagasy ny 35% 10% mety ho amin'ny fanjakana tanteraka ahafaha manantanteraka fa le 25% ambiny tokony ny 10% tokony ho amena ny commune ahafahana mampandroso ny commune mihitsy commune misy an'le zavatra ny 15% maninona tsy homena ny mpandrarà zay mety hiasa na ahafahana manao zavatra be deabe eto amin'ity fireneny ity na eo anatin'ny toerana manodidina azy ohatrohatrany zany ny tokony fijeriko azy tokony fomba hifampirarana fa tsy afaka hiadysika hoe tsy amena mihitsy ny olona ny tanyntsika non afaka miady sika zany ny nampandroso amin'ny Malaisie ny ninina mpandrarà miditra ao aminy afaka miditra daholo fa tsy maintsy manana 35% ny teratany 35 izay raha tsy diso na 25 ary to misy ohatrany satria tsy maintsy mahay mizary ianao ahafahanao mandrosiny zay ahafahanao mahazo tsara koa dia raha verenako indray raha le hoe io zany ny filo vaovao zao fanontaniana karasaka apetrako teo fa tsy haiko natara loatra hoe ny malaza zao ny hoe fanendrena prime ministre nareo hoe manana zavatra ambara mikasika ny fanendrena prime ministre na ahoana fijerinareo azy misy fomba fijery maro fa raha fijery mpandrarà dia olona manana an'le farafaratsiny ataoko hoe le farafaratsiny ao anatin'ny fahaizana mandrindra ao anatin'ny fananana programa ampandroso mihitsy ary ny mpandrarà ao anatin'ny sehatra tsy miankana no mamadika amin'ny bainga lazaiko tsara mihitsy zay hafa ny any ambony latabatra ny any anatin'ny fonctionnaire zay mandrindra ny taratasy rehetrarehetra ahafahana mampandroso manomeny autorisation manao rehetrarehetra fa mamadika amin'ny bainga dia io ary za raha ohatra zay tsy manana anarana fa raha ohatra prime ministre manana an'le farafaratsiny manana saina madio mba tena hampandroso mihitsiny dia tena hijery tsy ho antoko politika no jerena ary zay ny tokony hovatsika zao tsy antoko politika no jerena ilaina le tendance politique ahafahana mampandroso na mimpanohitra ary ilaina fa ny tena izy tokony olona ahay mijery ay mahafantatra fa tokony ho ampifaninanana ny olona ary fifaninanana madio ahafahana mampandroso antyvirena toizako amin'izay fanontaniany mahefa zay any mahefa teo amin'ny resaka hoe prime ministre fa nisy ihany koa ny rotsaka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mpandrarà ratoekarena avy amin'ny sehatra tsy miankina nisy sasany tamin'izy ireo lany avy amin'ny sehatra isan-karazany misy karaha zao hoe zavatra manokana ve andrasanareo amin'izy ireny na hoe misy fanantenana manokana apetrakareo amin'ireny mpandrarà mety ho lany solombavam-bahoaka ireny apetrako tsara aloha hoe ny fivondrona mpandrarà tsy nametraka olona mpandrarà hilatsaka marina fa manana zay atao anatin'ny fifim-pamahy ny latsaka teny Tsimondrano izy dia izy maha olona azy kosa roa dia zay dia mamela azy malalaka
anao zay tiany matoa izy mpandrarah ary matoa izy mpandrarah matanjaka dia fatany ataony fa ao anatin'ny fiovany toetsainy hoe makatsy izy na makaroa io dia raha tsika malala fa zavatra gymnastika anankiray mihitsy io a tao anatin'ny folo taona zao a mivadibadika palitao izy izy le fitenenany dia io aloha dia sarotra ao anay fa zay dia manantena fotsiny hoe ny fandrarana aloha dia ny tondram-panjakana ny tena mandrindra hoe tiano atao fa raha resaka karazan'olona ndraiky kosa aloha za tsy tiako tenena hoe eo amin'ny fametrahana ny eo amin'ny fametrahana ny fitsipidala ohatra na eo amin'ny fametrahana ny lalàna isan-karazany raha izy koa ohatra dia lalàna mikasika ny fifaninanana ohatra mety hoe raha misy mpandraharaha mahafantatra ny sehatry ny fandraharana ve any anivony anteny miram-pirenena mety hisy tosika kely ho ataony na mandeha ho azy tsy olona ray atao Antananarivo anie no hoe raha mivadika palitao ary miaro azy ninnininy fa tsy hoe izy mivadika palitao anie fa nitoetsaina kosa aloha le ao anatin'ny fandrarana za mino fa hiaro ary be dia be eto Madagasikara ny mpandrarany amin'ny sisisisiny rehetrarehetra any be dia be mihitsy izy no nilatsaka ary lany ao anatin'ny fandrarana dia reo rehetrarehetra eo mba tokony ho resahana afahantsika mampandroso fa raha vao miresaka le mouvance moa no tena problème ao anatiny foana fa amiko hoe io tokony dia io tsy maintsy misy fa tsy maintsy fa ny fisina mpandraharaha eny anivon'ny anteny miram-pirenena ve nefa mety tsara satria be dia be ny zavatra edinany ao anatin'ny lalàna ny fandrarana ny be dia be ao na io fotsiny ary na momba ny hetra ary be dia be ny zavatra tokony hovaina ao anatiny miresaka tsika ao anatin'ny fandrarana misy koa ny fandrarana kolotsaina kolotsaina ohatra zao tsisy mitapitra adiny mihitsy momba ny kolotsaina tsisy mitondra ane zany tsisy miaro ane zany tsisy fanalebiazana mihitsy ane zany amin'izao fotoan'izao eto amin'ny tanàny ny ataoko hoe afaka miteny avy ianareo hoe inona zao ny salle de spectacle misy eto tena ny fanjakana tena salle de spectacle akoatran'ny salle de spectacle en plein air tsy salle kory ary zany fa en plein air coliseum zay tsara dia tsara tokoa tokony misy salle de spectacle tena ahafahantsika dia ahafahan'ny kolotsaina tena mively raha koa misy fandrarana dia ao amin'izay miaro satria tsika koa ny arenantsika voalohany koa dia ao anatin'ny kolotsaina manana zavatra be dia be malagasy manana tantaritsika anankiray atao anatin'ity fireneny ity zay ataoko fa tokony hoenonako ny olona ao anatin'io sehatra io satria zany ananatsika tsy importentsika zany tsy afaratsika avy any ivelany zany fa misy eto ohatran'ny fambolena fiompiana ny fanjonoana amiko zavatra misy eto vita eto efa zavatra nomenatsika eto zany amiko tokony reo zany aloha ny anisan'ny hery voalohany ono andeha atao raha hoe voatendry prime ministre tsy hoatsy voatendry ministre mitsangana gouvernement raha fijerinao azy ohatry ny ahoana ny fijerinao azy ny hoe am'teny frantsay hoe scénario zany tokony inona ny tokony hitranga voalohany aloha zany amin'ny rafiny toekarena no tiako atongavana hoe tokony antso ny mpandrarah rehetrrehetra ve le mpitondra sa inona ny tokony zavatra vita amin'ity taona na dia hoe amin'ity taona voalohanyity fotsiny misy fomba hijerena mihitsy amiko misy fomba hijerena le izy ny prime ministre raha mitsangana dia efa fantatro fa tsy maintsy aka olona izy misy olona atolotra be dia be ao anatiny avy eo anao ministera anao nitsy anao nyrehetrarehetra fa ny zavatra tena averiko tsara ny zavatra tena ilaina eto amin'ny firenena dia na any amin'ny ambaratonga tsirairay aby ary dia isy olona ahay mijery dia ahay ampandroso dia olona tena olona mahay le izy no manao azy fa tsy olona ho apetraka amin'ny hoe namako izy na nentoako izy na dadatoako izy na zanakanabaviko io fa mahay be mihitsy io ka tena eo koa le izy tsy mipetraka fotsiny nareo ve ohatra mendrandra hoe fa tsy naingana dia aingana ny tetibola ohatra zany anatin'ny relance économique misy mifantsiny satria raha ohatra
ny arabola tokony ho betsaka raha ohatra mazava tsara raha rahana ny plan de développement io ny plan de relance io be dia be ny zavatra hitanareo fa atsika mametraka zay iedinay satria io a dia ny rahana tamin'ny banque mondiale ny rahana tamin'ny PNUD zay le izy tsy ataoko hoe expert daholo ny ao anatiny sa tsy miteny hoe ny expert de parole d'évangile fa expert izy zatra izy ao anatin'ny domaine tsirairay avy mahazava daholo ao anatin'ny finance za afaka miresaka anao fotsiny hoe ny volany rehefa mazava io miresaka le hoe ino ty ny projet rehetrarehetra ny loi de finance any eo ane dia efa mamaritra mihitsy ny fomba rehetrarehetra iasana sy ny vola mihitsy be dia be ny zavatra azo ahintsika amby eto amin'ity fireneny ity fa mila le atao le hoe volonté mihitsy zay raha ohatra misy zay volonté zay ka finiavana zay finiavana zay raha misy zay finiavana zay ka ataontsika hoe araka tsakany sy andavany ilay plan de relance efa misy eo amin'izao fotoan'izao mety omeny eo amin'ny mety omenao eo amin'ny afriny eo ny heritaona hatramin'ny heritaona sy tapany dia efa misy zavatra miova be eto azo atao tsara raha ohatra tena manaraka ny olona koa ny vahoaka ianao io tsy maintsy anaraka n'le zavatra rehetrarehetra anova toe-tsaina mihitsy tokony iova mihitsy ny toe-tsaina anana tanjona daholo ny rehetrarehetra fa tsy hoe ry manara-dalàna dia ny ary mbola hitoy ary amin'ny lalana tsy fanao ary any ny mijery fotsiny ny loto rehetrarehetra eran'ny tanàna ao tsika ke tsy midika mihitsy hoe rehefa mahantra dia afaka manao dia tsy maintsy maloto rehefa mahantra dia tsy afaka misasa rano rehefa mahantra dia afaka manary loto eny amin'ny tany eny fotsiny ianao afaka manova toe-tsaina nizanizy fanjakana indray avy eo mijery ny fomba anaovana ny développement ny zavatra rehetrarehetra zay tokony hatsaraina satria nietra lohanao ianao io nietra lohanao io tsy maintsy tokony misy tambiny tokony misy miverina any aminao amin'ny fanatsarana ny tontolo iainanao mampazoto anao zay le atao le hoe misy dinamika kely amenan'le vahoaka fa tsy azo atao fotsiny hoe ampandoa vola fotsiny izy dia rehefa tsy mandoa izy atsy dia ohatray zay ny fijeriko azy zany hoe tsy miankina amin'ny fanjakana irery zany tsy miankina mihitsy tsy miankina mihitsy onoara zaina foana ohatrany ahoana moa fiseho an'le hoe sepotra ny orinasa androany ohatrotry ny ahoana marina mba azonao resana kely eto ve le tena ao anaty vilaninareo zao androany hoe tena mpampitrosa be fe le orinasa le fiseho an'le fahasahiranana zany dia hoe inona le ndrasana afaka raha heritaona sy tapan'izay raha mety daholo ny zavatra ameko ohatra fotsinareo tena hoe zavatra mampalelo zany no miseho zao ho an'ny orinasa malagasy rehetrarehetra tena sahirana ary tena sahirana ataoko hoe reraka tanteraka mihitsiny ho avy ny fisokafana eto amin'ny firenena ho avy ny vahiny atao hoe investisseur izy tonga dia vonona hifaninana ianao eto ohatry ny ahoana ny ahafahanao mifaninana ohatry ny ahoana ny ahafahanao manara-dalàna eo miverinao mantsy le resaka any zao ny olana ho avy ny vahiny hitondra ny fitaovana rehetrarehetra ahafahany mifaninana aminao ny anao ny fitaovanao dia efa teny fareraka vizana tsy ao anatin'ny le norme iarahana ampandrosotsony mihitsiny dia inona ny zavatra tsy manana vola hoentina anatsara n'itsony ianao eo ny tsy maintsy jeren'ny fanjakana zay fanjakana izao ny fanjakana hitatanyizao zany dia tsy maintsy mijery hoe zao no tokony no zavatra ho atao lahara-pamehana ho an'ny mpandrarazo fanatsarana ny fitaovana za mbola mametraka foana ny formation any atao hoe fampianarana azy andraraha tanteraka mihitsiny fomba hanarahana ny lalàna rehetrarehetra mba tonga le hoe fifaninanana tena ara-dalàna dia alao isy amin'le dinamika lazaiko dia mahatsiaro mihitsy zany hoe tena mahazoto mihitsy misy tanjona rehefa tsisy tanjona ianao raha miteny fotsiny ameko anareo ohatra olona mivavaka rehefa mivavaka ianao hoe vavaka no ataonao tena tereo ny olona mpivavaka tena mahavita tonga hatramin'ny mpiandro tonga mpitandrina tonga karazany rehetrarehetra izy
tonga izy satria ino nytanjona teneny ary tsika raha andraraha ara-dalàna dia andaotsika tena andraraha zay no eritreretina dia ny malagasy miaraka eto daholo koa tsika dia hoe andaotsika tena manana tanjona tsika fa andaotsika androso andao hiaraka amin'ny olona mitatany fa eo koa mantsy raindray dia hoe aloha samy anao zay tiany fotsiny dia samy veretsika fa ataoko hoe tsy ao anatin'ny fanarana nyresahako zany a fa tafiditra foana zany satria ao anatin'ny farany resaka foana zany ao anaty fa ny fanjakana ve ohatra zao manana fomba manana fitaovana azahoana ohatra hoe manamora ny azahoanareo mpandraraha mahazo fampindramam-bola inona ny azo fanjakana atao androany ohatra zany ny ao anatin'ny resaka tokony ho atao zao zany mihitsy zany hoe mbola tsisy aloha zany vahaolana tolotra nareo mbola tsisy no zay manana vahaolana ny fanjakana mpitondra fanjakana zay hiandry azy mihitsy hoe hiantso anay ahafahanay manao soso-kevitra aminy maro be ny alaolana satria tsy mba afaka manome ohatra kely ve anao mba ohatra kely dia rehefa tafiditra ao anaty groupement anao dia misy groupement resanareo teo zay afaka manome hoe olona membre ara-dalàna olona manara-dalàna dia afaka mety mba atolotray dia kody fil fotsiny ny efarany manara-dalàna any amin'ny banky izy sisa avy eo mifomba ampindrama fa olona ara-dalàna izy olona nanometrakefa izy hatramin'izay raha ohatra olona ohatra izy miankibiazany mantsy dia ny malagasy mpanao trano daholo ary marina ve fa mibanko ny to ohatrany hoe raha vao mpandraraha gasy dia ohatrany somary maisamaisatra mefa matsimbola fa raha vao rahalahy samy ahoana ny tianao amaliko anao amin'izay marina marina satria matahotra foana nefa eo foana le izy ataoko hoe tsy manana caractère tsika tsy afaka mbola le groupement zany mbola na ny groupement tokony hiaro ary somary misalasala foana miresaka nefa tokony hanana toetsaintsika ary tsisy afa-tsy mifanjakana no afaka mametraka an'izay feo zay hienona ny malagasy hoe teanao zavatra fa ny zavatra asa tena ho atao any eny tsy maintsy fatarina zay le izy anisan'ny voaresaka matetika hoe isy ny fotoana tsy maintsy hiafiana voaresaka ny resaka jirama ohatra voaresaka ny resaka solika hoe misy fotoana tsy maintsy hisondrotra rehefa ho avy ny fitondrana vaovao inona no efa misy ve fiomanana manokana entinareo mpandraraha miatrika an'izay le karazana fiafiana zay aloha tsy maintsy misy fiovam-penitra aloha ny fomba fitantanana an'ireo ataoko hoe ny jirama ohatra za tsy miteny hoe tsy mahay izy na mahay izy na ohatrany ahoana fa ny fijaliana monsieur zao dia tena manimba na ny fandrarana ary vo eo zao nahazo telefona avy any Thomasina mpandraraha nylaza fa hoe adiny enina isan'andro farafaratsiny tsisy jiro ao anatin'ny andro iasany dia ahoana zany c'est-à-dire tena mila jerena aingana zay fomba anovany azy raha teto raha niakatra za mbola natadidatra any amin'izany lasantsy 200 francs de litre tamin'izany 200 francs malagasy tamin'izany 200 francs de litre tamin'izany matadidy fa nahavita mividy foana ny olona na akariny eo ary io raha mazava raha misy foana dia mazava tsara na ny fomba ary jereo fotsiny ao anatin'ny lasantsy ao anatin'io anie ny fer fonds d'entretien routier samy mahita tsika antenaiko fa tsy atsiaro hoe masika ako ao anatiny fa ho an'ny firenentsika mihitsy le izy hoe tsy maintsy ny zavatra alohan'ny vahoaka ao anatin'ny hetra na ao anatin'ny fandoavana ny momba ny participation anatin'ny lasante zay mampitangana azy io dia mba misy tambiny verina ho atsika ny lalana ane za zao vo eo mandeha makaty lavaka boribory faran'izay ngeza indrindra no idirany automobiliko satria maika amonjy anareo ako dia ino ny idirany vo miteniny olona miaraka amiko aho hoe ny automobile
vaky ny pneu ohatra mety ho vaky ny pneu ary io zao ny jante mety ho vaky ny train rehetrarehetra mety ho voda hoe ny marina fa mampandroso teo karena any amin'ny mpivarotra pièce détachée le izy fa nefa na izany ary le olona le manjifa mihitsy mijaly zany hoe tokony amboarina ny lala ameo izy amena misy zavatra foana fa io tsy azotsika foana koa atao hoe anenjika fa ny zavatra tena izy de tonga de andaotsika hiparticipe ho anampytsika hoe tena manampytsika hoe zao no tokony atao kosa roa raha ohatra zao tsy miditra tsara tsony ny fer ka tsy manao lalana de tsisy fanamboaran-dalana de tena loza tanteraka ty fireneny ty raha fitiniko vetivety zany hoe na hiakatra raha ohatra ny sarany jiro raha hiakatra ny vidin'ny solika vonina ianareo mpandrarà andohan'izay vidiny ambony zay a rehefa tsara ny ataoko hoe nitolotra omenanareo ohatra hoe mandeha ara-dalàna ny jiro a mandeha voamboatra ara-dalàna ohatra ny lalana mpandrarà zay mpandrarà zay fa anaken'izay daholo zany hoe fantatra hoe ihany kosa aloha ny fomba iakarany hoe nisy dévaluation ohatra de nisy an'izao de tsy maintsy mamijery ianao satria misy mpandrarà manafatra andreo tsy maintsy jerena koa izy hoe tsy maintsy mba hanao tombom-barotra izy matoa mandrarà fa tsy hoe tonga izy de hovonono misaotra betsaka anao Andriamatoa Ramanantsoa Randria amin'ny fidimanana nitondra an'izay fanazavana zay ho an'ny mpiaino antsika meko fotoana vetivety ianao ahafahanao mandefa teny farany ary mba nytiako teny farany apetraka de ny hoe hijery fampandrosoana tsika ho an'ny firenena mila toe-tsaina miova ho an'ny rehetrarehetra io toe-tsaina io tsy vitany hoe mitsikera isaky ny mandeha mitsikera ny zavatra mora indrindra eto tany fa ndaotsika andray anjara briky mihitsy ho an'ity fireneny ity fitsikerana fa nefa tsy efa fanatsarana zavatra ihany ninao izy anao ny fitsikerana eny fa misy karazana fitsikerana misy mitsikera de hitsikera fotsiny mihitsy ilaina efa niteny ateo fa ilaina mipanohatra matsy mazana tena mitsikera ny zavatra tsotra indrindra ary ilaina foana fa le izy tsy maintsy mandray anjara briky ianao tsy maintsy manao ianao ahafahanao mana lehibe an'le firenenao de ny teny anankiray koa de hoe tsy maintsy tiavintsika aloha le tanitsika mba androso fa raha ohatra tsika tsy tia azy kory tsy mampiseho kory le fitiavantsika an'ity Madagasikara ty de fa ao le hoe mitsikera tsisy ninona ao koa le hoe tsy hanao ninona mihitsy fa miandro fotsiny zay fandehanao ndao iovintsika zay ya mbola mamerina ny fisaorana aminao ihany Andriamatoa Ramanantsoa Randria amin'ny fidimanana filohan'ny fifindronan'ny mpandrara malagasy nitondra an'izay fanazavana sy resadresaka izay nandritra ity fandarana salangalanga ity misaotra ihany koa anao mahefa rakoto malala ny arana n'olotra tamiko ny fandarana misaotra ny teknisiana ao amin'ny RTA ny kirakira ny lafin'ny teknika nampita ny sary sy ny feo any atokantranonareo any ary misaotra anareo nanaraka ny fandarana andro any alakamisy manome fotoana anareo indray amin'ny herin'ny an'io toy izao mandra-piaonary tompoko